misy mividy ny lavanila ao Asambava, ny grevy ny tantsaha. UCTU tsy manaiky ny fiakarana 100 ariary ny sarandalana eto Andrenivohitra. Fikambana mpivarotra eto Andrenivohitra, raha vao io SMJTU fa manimba anay. Manatitra ny araba indray tompoko klasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny fahitalavitra MBS. Manasanao mpanajana sy hampitiavana indray ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tapaka nanomboka tamin'ny folora maraina teo ny lalana mampitohy ny distrika ny Sambava sy ny distrika ny Andapa. Tezitra ny ponina ao amin'ny komuna Manakana, distrika ny Sambava ka ny grevy noho ny lavanilan'izy ireo tsy nisy nividy ka izao nanapaka lalana izao. Asiny Andrea Malala sy Andry Rakoto Malala. Fampanantenana pôkaty isak'izay matsiaro no ataon'ny mpitondra. Anisan'ny voafitaka ireo tatsapam-boly lavanila ao amin'ny komuna Manakana ao amin'ny distrika ny Sambava. Raha ny nambaran'ireo mponina dia nampanantenana avy amin'ny fanjakana Andry Rajoelina fa ho tonga maro ireo mpandrarà amin'ny lavanila anjifa ireo lavanila maitso ireo. Hatramin'ny androany nefa dia tsy nisy akory ireo mpandrarà tonga nividy ireo lavanila ireo noho ny fameran'ny mpitondra fanjakana ny vidin'ny lavanila napetraky ny mpitondra. Eritrereto le tompoko miangavy an-tagnandroy zahay mba tsindrovo zahay amin'ny lavanila fô sarotra resan'ny pirenena tsy manety vidiny eky mbola tsy tanteraka sotro to. Tamin'ny 8 sy 4 arivo ane 200 arivo lavanila io. Fihaingambidy jusqu'à amina 80% ignanay telo taogno manindrika. Milaza nareo hoe magnatra fa zahay kosa marary. Vokatra izy raharaha. Fampianaran-jasa tsy zarazara, sakafo tsy hohanina, fijaliana tsy voarara, tanjona tsy tratra. Ny miady varotro mahazatra zahay, isaka misy tsena, fotantinay efa hatreto ny miady varotro tsisy. Entam-barotra ny mampalahelo koa, araiky manam-pahefagna niatriky zahay teto mba nantsoky ny telefôny. Heureusement ny fafako le SMS nangoroka loatra fona. Avereno an-tragno lavaninao rehefa tsisy mpividy. Mampalahelo loatra zay. Eto zaho masaky mbana raha maholo araiky, raha mahalantizy raiky amin'ny lavani mbola tsy voahodiny. Entam-barotra ane io e. Raha nimpody an-dramonay hitondra ino aminay zay. Tsy manangohoanina ny vahoaka marobe reto anday velogna za. Zay ny tadiavinay fa tsy dia mila resaka lava fa fa hitady ilay hividy vanila ty. Zay ny tadiavinay. Leo ny fampanantenana pôkaty moa ireo tantsaha. Ary raha nisy aza ny fifandresin-dahatra nataony tompon'andraikitra tao an-toerana tamin'ireo tantsaha dia tsy nanaiky izany intsony ireto tantsaha tonga marobe ny grevy ireto. Tsy misy izay sehatra tsipotika eto Madagasikara ankehitriny. Izay sehatra idiran'ny fanjakana Rajoelina dia potika tanteraka avokoa. Mirehitra mena avokoa izany izay jerena eto Madagasikara noho ny fitavozavozana ary ny tsy fahaizan'ny mpitondra. Nanakana ny lalam-pirenena nampitohy any Sambava sy Andapa moa ireo tantsaha ireo entiny nanehoana ny fahatezerany ho an'ny mpitondra. Ho potika tanteraka mantsy ireo vokatra ireo raha toa tsy misy mpividy farak'izay aingana ireo lavanila maitso ireo. Arak'izao hita izao dia manomboka mifo ny hatezeram-bahoaka noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra.
eo amin'ny vaovao ny fitaterana kosa indray tsy manaiky ny fampiakarana ho zato ariary ny sarandalana eto andrenivohitra ny mpikambana ao anatin'ny UCTU na ny Union des coopératives de transport urbain nisy indrindra ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany Jessica Miray sy Tahirnena. Calcul des résultats obtenus après hausse des gasoil et des tickets de taxi B. De zao le izy le prix avant zany 3400 de le prix après 4900 litres en gasoil io en arrière l'écart hitanay 1500 en pourcentage l'écart 44%. Zay reo anatin'ny ray andro mavita 5 tours zany hoe en moyenne zany misy mavita 6 misy mavita 4 fa moyenne foana ndraisina eto le 5 tours azavaiko tsara mandeha mandroso de maverina zay ny tour ray parivonandro zay mavita an'izay 10 tour zay de ny voyageur ny raisinay maximum feno foana io aller retour raisina misy trapotin izy telopolo le sprinter lavabe reny de impolo zany tour ray de tour ray zany impolo olona fa 5 tour de mahita 1500 ny elan'elan gasoil de ty zany le karana gasoil ty 45 000 ariary azonareo zay satria io zany le karan'le gasoil anay 6 litres ny tour ray 5 tour fa 1500 le kara de mahame résultat 45 000 ariary de midintsika am'le ticket 500 le ticket avant hausse 600 après hausse écart 100 ariary ny pourcentage 20% io 44 raha ty 20 tsy mijery an'izay tsika de le 5 tour de lazaiko aminareo 60 ny demi tour 30 de miverina koa 30 feno zany da ataony feno foana zany le tobile le satria le mety mivoaka kely amin'ny heure de pointe de amin'ny creuse le mipoaka le filazany zany mitondra zay 300 personnes de iny 300 personnes fa ariary zato le kara mahame 30 000 ariary de le fanasorany reto le vola mivoaka indray vidina gasoil 45 nay betsaka noho ny le azo amin'ny ariary zato 30 000 ariary de mahita ny perte 15 000 ariary io zay. Toy izay ny kajy nataony mpitatitra manoloana ny fiakarana sarandalana zato ariary. Tsy manaiky io fiakarana io moa ireto fikambanany mpitatitra eto Antananarivo renivohitra ireto na ny UCTU. Manoloana le fanamparana nisy tamin'ny aina aman-jery omaly ny amin'ny fiakaran'ny sarandalana hoe ny zato ariary de tsy mety aminay mpitatitra le izy satria nahoana ohatrany hoe le fiakaran'le gasoil ihany no hita ny jerefana le fampiakarana le sarandalana nefa ny vesatra miantra aminay be dia be raha tsy teny fotsiny ny fiakaran'ny patante ny fiakaran'ny assurance ny fiakaran'ny visite any amin'ny micuni fanaovana visite rea Betongolo ny fiakaran'ny droit de stationnement any amin'ny commune ny fiakaran'ny pièce ny pneu mango fotsiny de tena tsy mety aminay le izy ariary zato ve fampiakarana le frais ny mpangataka raha mandray tsy mety mandray ariary zato tsony mena ariary zato izy efa opa sisany tsy ataony anao raha ny nambarany fitondram-panjakana isy ny fanampiana omenany mpitatitra tsy nanao tatitra tamin'ireto mpikambana ireto moa nanatrika ny fivoriana ka manay izy ireo satria efa ela ny tsy nandraisana fanampiana izany. Any aloha mbola tsy fantatra hoe ahoana nahoana fa le iainanay amin'izao zany efa tena tsy zaka tsony ny subvention zany efa tana amin'ny 2017 angamba ny farany 2017 zay efa tsy tsara-dalàna tsony ny fantaovana an'izay. Raha nambarany ireto mpitatitra ireto hatrany tsy mbola tapaka izy ireo ny sarandalana tokony ho izy fa miandro fifampiresahana indray izy ireo saingy kosa tsy manaiky marindrano ny fiakarana zato ariary. Président hoe io zany ny zakany io le izy io aloha miady amin'ny transporteur zay hiady amin'ny vahoaka zay ny fa nivoaka tamin'ny fahanginany kosa androany ny fédération miaro ny zony mpanjifa izay ivondronan'ireo fikambanana maromaro miaro ny zony mpanjifa eto Madagasikara izy ireo azay nilaza fa tsy tomponantoka ary tsy niray petsapetsa tamin'ny fiakarany vitsitsolika io saingy mijoro eo anila ny vahoaka hatrany fanampanazavana eo amin'ny sary sirenantsariny Tahirnena. Napiakapeo androany ireo fikambanana maromaro mivondrona ao anatin'ny fédération ny fiarovana ny zony mpanjifa tsy laitra ny malagasy intsony izao fiakarany vidim-piainana tsy akijanona izao izy ireo ka sarotra ny angina manoloana izany. Zay eto dia nisolo-tena andreo vahoaka malagasy analikisa ny mpanjifa zay tena efa marary amin'izao fotoana izao tena hoe mandohalika eo anatrihan'ny fiakarany vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro efa tsy zaka tsony tompoko ny vidin'entana rehetra eny an-tsena ny plafonnement izay ndresan'ny ministera ary noterena ny grossiste sy ny détaillant anaraka an'izany tompoko dia tsy mipetraka intsony eny an-tsena rehetrarehetra eny
fa miakatra avokoa ny vidin'entana rehetrarehetra tsy maintsy horesahanay ary zay tsy azo tapenam-bava fa tsy maintsy horesahanay satria marary anay vahoaka tompoko zao vidim-piainana miakatra sy midangana tsy misy fiafarana zao. Nanamafy ihany koa ireto mpiaro ny zon'ny mpanjifa ireto afa-tsy nisy ny fifanakaloza-kevitra tena marina teo amin'izy ireo sy ny fanjakana mikasika io fiakarany vitsolika io. Azo lazaina ho mpikara manady fotsiny ihany ireny milaza ho mpiaro ny zon'ny mpanjifa tonga ny vory teny andapa ireny hoy izy ireo na tonga azy ireo nanao fanambarana tahaka izao. Tsy miray petrapetra amin'ny fiakarany vitsolika satria efa voavolavola sy matipaika mialoha ny fiakarany izany fa mijoro eo anila amin'ny vahoaka mandrakariva hiaro amin'ny tsindry hazolena za miazo azy izahay. Faharoa, efa maro ireo vahaolana naroso teo aloha nefa tsy notanterahana ny fampiarana izany. Noho izany dia tsy hoe kena ny mbola hiakarany vidin'entana anisan'izany ny PPN fehiny. Tsy voatsenjo ny vahoaka malagasy, maro ny fitiavan-tena sy ny voninahitra fitiavam-boninahitra amin'ireo mpitondra. Tsy naombo ny gouvernemanta amin'ny famahana olana ara-tsosialy eto Madagasikara. Dikany diso fanantanana ny vahoaka malagasy. Asa masina ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ka tsy azo anaovana fikaramanady etsy arofa. Tamin'ny alalan'ny fitsidiam-pasitra teto Madagasikara izay nataonay no nahafantarana fa tena mijaly amin'ny fidangana ny vidim-piainana ny vahoaka manerana nosy hoy ihany ireto federasiona miaro ny zon'ny mpanjifa ireto. Milaza ny tsy taza-potsiny izao zava-misy izao araka izany izy ireo ka isy ny dingana ho ataon'izy ireo atsoatsy. Vavao avy any amin'ny faritra loatra mangoriny kosa indray nampiakatra ny sarandalana dimanjato sy arivo ariary ny taxi moto any Ambatondrazaka ary nisy fiakarany 5 arivo ariary kosa ny sarandalana mampitohy any Ambatondrazaka amin'ny faritra Afaniry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka no mitondra izay vavao izay. Nisy fiasaikany ratsy eo amin'ny asa fivelomany ny taxi moto sy ny fiarakaretsaka eto Ambatondrazaka ny fiakaram-bidy ny solika amin'izao fotoana izao. Voatery tsy maintsy nampiakatra ny sarandalana izy ireo, vokatrizay ny hena ny mpandeha, ny hena noho izany ihany koa ny vola miditra hoy izy ireo. Betsaka mandeha tongotra aloha amin'izao tsy dia handeha taxi intsony fa mialafolafo ny frais. Ho anareo zao amin'ny tsinesa zao ny frais taxi moto? Ia manatonga eo manjato minotran'le isan'andro taloha. Raha nandeha arivo zany ianao dia lasa dimanjato sy arivo. Raha mandeha roa arivo, dimanjato sy arivo ianao dia lasa roa arivo zany isan'andro. Misy tsena lasa antsy lafo be. Lafo ratsy be tsena amin'izao, tsisy mandeha moto misy le olona amin'ny fiainana asika tsena zany zao vidaran'izay tsisy tsena mihitsy. Ho an'ny zotra nasionaly indray nanatombo 10 arivo ariary amin'ny teo aloha ny sarandalana mampitoena Ambatondrazaka amin'ny faritra hafa. Fantatra fa efa tamin'ny volana Novambra tamin'ny taondasa no tokony efa nampiarana ity sarandalana vaovao ity saingy izao moa vao miatra izany. Ny frais ny national zao fa tamin'ny 2015 iny niakatra 25 000 ariary. Efa fito taona teo aoriana indray zany vao miakatra le frais. Fa tapabolana meloa zay dia efa nampiomana mpandeha le vao naheno sisy fa hiakatra ny gasoil dia hoe hiakatra koa ny frais dia tsy nanapoka ny olona le. Tsy manapidiny manoloana izao fiakarana sarandalana izao ny vahoaka malagasy saingy kosa manontany tena ihany hoe miove misy mpitondra fanjakana ihany eto na ray aman-dreny mpiahazy ity vahoaka malagasy ity no dia toy ny voalala voatango tahaka izao. Fa voatery nampiakatra ny sarandalana ihany koa ireo mpitondra bajaja any Mahajangany amin'izao fotoana izao. Noho ny fiantraikan'izay sy fiakarany vitsolika izay moa no antony izany raha ny fanadihadina nataon'ny samy mamonjy MPS Mahajanga. Sanganiana toy ny voalala voatango ny mpitatitra eto Mahajanga raha vao nahare fa niakatra 705 arivo ny essence ary 707 arivo ariary ny gasoil. Sanganiana satria ohatran'ny tsy misy mpitondra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nampiakatra imividy ny solika iny. Tsika zany tsy maintsy hoe mampiakatra frais zany satria tsy tratra. Raha ataontsika taloha zay mampiditra essence, ataontsika hoe tambaran'le essence 150 000 essence laninay tamin'izany. Tamin'le izy mbola 20 500 teo. Amin'izao zany mandany essence 250 000.
Fa noho izany zany dia tsy maintsy miakatra ny essence. Tena misy fiantraikany be mihitsy satria zay zao anao frais-na 5000 loatra mahazatra anay foana, ela vao feny versement. Dia lasa le hoentina mody zany zara fa misy. Ohatrany lasa ahoana moa hoentina anazy? Ohatrany hoe lasa miasa maina zany angamba filaza anazy. Satria le vola tokony fanampim-bola andesinao mody lasa manatombo ividianana essence. Tsy vahaolana ho izy ireo ny fampiakarana ny solika fa tokony ampidinara no tokony atao fanjakana. Mana ihany koa izy ireo fa sao dia hiteraka zavatra hafa amin'ny fitaterana eto Mahajanga ny fiakarana amin'ny vidin'ny solika amin'izao fotoana izao. Tsy vahaolana zany raha firenenantsika tara zao, tsy vahaolana zany. Tsy vahaolana. Satria tsy mahavaolana azy. Atsika raha zao essence-tsika teo normaly, tsika mitsipozipozy fiainantsika. Dia zao zany atsika mbola ampiakarina koa nefa zao ahoana zany raha tokony zany mila fijerevana zany, mila fijerevana vahoaka zany. Le olona nefa ao ampiakarinao frais tsy zakan'le vahoaka le frais hiakatra. Efa tsy hita zany, herievitra zay izy eo. Dangana loatra tsy zakantsika. Zahay mihitsy moa zany zay transporteur aloha tsy zakanay le vidy solika amin'izao io. Nampiakarana azy androany. Inona zany ny ilana fanjakana? Fa raha tsy mahay mitantana dia ny fametraha-pialana no vahaolana indrindra voalohany amin'ny zavatra mitranga eto amintsika ankehitriny. Miandry ny fanjakana izy ireo amin'izao fotoana izao mba haka fanapakevitra matotra amin'ny fiantraikany izy ity, indrindra moa fa amin'ny vidin'ny mpiainana izay fa miratsy sy mahay midangana amin'izao fotoana izao. Mandoalika tanteraka araka izany ny vahoaka malagasy avokatra izay fiakarany vidy solika izay, kanefa vao 2 andro izay no niakarany. Tsy misy mihitsy ny fitsonjovana ny vahoaka hoy ireo olom-pirenena fa ny mpanambola ihany no mahazo tombony ao anatin'izany. Siavitra Solondehibe sy Mathieu Prince. Omaly niakarany vidin'ny solika ihany dia nampiakatra ny sarandaliny ihany koa ireo zotra nasionaly sy rezionaly. Fiakarana manodidina 30 hatramin'ny 530 isan-jato raha oharina tamin'ny sarandalina teo aloha. Ho an'ny etsy mitovy mpiatsonana Makiandota-Penaka izay ahitana ireo zotra mandeha mianavaratra sy ireo zotra rezionaly Makandrefana dia tafiakatra 2 alina ariary raha hiazo an-tsirony mandidy raha toka 5,000 sy 2 alina ariary zany teo aloha. Niakatra ho 2 alina sy 2 hetsy ihany koa ny sarandalana mampitohana Antananarivo sy Tego raha toka 3 alina sy 2 hetsy kosa ho an'ny Sambava. Raha etsy mitovy mpiatsonana ny Fasankarana izay mampitohana Antananarivo sy ny ilany atsimo nosy iny dia tafiakatra 4 alina sy 2 hetsy ariary raha toka 2 hetsy ariary makany Fort Dauphin. Miazo an'ny Fianaratsoa kosa dia tafiakatra 7 alina sy 3 hetsy raha toka 9,000 sy 2 alina ariary zany teo aloha, raha toka 7 alina ariary kosa ho an'ny Belotsirbiana. Tsy nisy izay tsy niakatra ireo sarandalina ho an'ny tapany atsimo iny. Io fiakarana io izay mbola vonjy maika raha ny fanazavana voaray hatrany. Miankina tanteraka amin'ny mety mbola fiakarany vidin'ny solika ny mety ho fiakaran'ny sarandalina ho hatrany ny fanazavan'ny tompona ndraiky. Ny tsapa dia mikaikaka avokoa ireo mpandeha sy mpitatitra manoloana izao fiakarany vidy solika izao, ary mahatsapa fa tsy misy na dia kely aza fandraisana ndraikitra ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka malagasy fa ireo mpanana ihany no misitraka tombotsoa. Jalo ny vahoaka ary tena mafy mahazo an'ilay vahoaka satria na le fiakarana na le vidy penina rehetrarehetra raha dia miakatra daholo. Fa arakaraky ny fisonjotan'ilay gasoaly io ihany ny fiakaran'ny frais tena tsy eo aloha le fitsonjovany satria zao rahantsika mahita zao mikaikaiky daholo ny vahoaka. Hoe midina ny fahefan'ny olona zany, midina ny sarambolan'ny olona dia tsy hitanay dia atao fa asa dia atao ihany le izy fa tiatoko. Arakaraka le vaovao zao dia mandray ndraikitra izy hony. Fa raha ohatra ny fijerina ihany gasoaly aloha dia tena ambony loatra, tsy zakan'ny fahefan'ny vahoaka le izy. Ny karama tsy misondrotra alefa ny vidin-javatra gasoaly miakatra, ny zavatra rehetra miakatra daholo, vidin-javatra rehetra, ny PPN rehetrarehetra. Tsy misy fitsonjovana mihitsy satria ny mpanjara zao ny hitako tena mahazo tombony amin'izao fa ny vahoaka majinika tena mijaly. Ankilany dia tsy maintsy isy fiakarana amin'ny vidiny entana ilaina andavanandro ihany koa ity fiakarany vidy solika ity. Hatreto dia mbola vao mandany entana tahiry ireo mpivarotra ary efa miomana sahady amin'ny fiakaran'ny vidin'entana. Tsy maintsy miroso amin'ny fampidinana ny entana ilaina araka izany ireo mpivarotra hitazomana tranony tsena. Hatreto izany zao nenay mbola tsisy niakatra satria mbola entana taloha ireo
dia mbola tsisy miakatra izy hatreto fa rehefa mikomandy rehefa avy zao mbola tsy fantatra hoe mety izy fiakarany ve sa hoe ahoana fa le izy zany ohatra hoe somary misy rupture kely fotsiny le entana dia tsy hay hoe mety hampiakatra ve le fangalana anazy sa hoe ahoana mampisy ohatra hoe somary misy tsy mananana ny olona fa ohatra ny isan'andro ihany ny olona zany raha te hanampy ara dia tsy manana fahefana hoe hanampy ali satria le vola tena avy anatrany efa zista hoe vidina natalona nefa nisy ny entana sasany efa miakatra na tsy dia mbola nisy fiovana aza nefa ny vidiny entana eny an-tsena dia efa hita fa tsy zakan'ny vahoaka intsony ny halafon'ny fiainana mandady arinao tanteraka ny malagasy ankehitriny miezaky ny mitraka kanefa efa tena rendrika tanteraka anaty fantrana ny fitondram-panjakana tsy manana vahaolana matipaika afaka hanalan'ny fahasairana ny vahoaka malagasy akory fa variana amin'ny famonoana hafa hatrany. Eo amin'izay vaovaon'ny sosialy izay hatrany saingy hivadika lafim-baovao hafa isika ny fampitona tetsy Analakely indray androany ny fikambanan'ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra izy ireo izay tsy manaiky ny tantanan'ny SMJD ny tsena eto Antananarivo renivohitra takindreo mpivarotra araka izany ny hanafoanana iray manontolo ny fifanarahana nataon'ity orinasa ity sy ny kominina Antananarivo renivohitra mikasika ny fitantanana ireo tsena eto Antananarivo. Sary Sirindratsary ny Tahirinena. Taorian'ireo hetsika marobe nataon'ireo mpivarotra teny amin'ny tsena maromaro teto an-drenivohitra ny vondrona ary ny iray feo tetsy Analakely indray izy ireo androany. Manao be marenina ny ben'ny tanàna ho izy ireo ary fampandrina drisa fotsiny ihany ny filazany fa iray ihany ny SMJD sy ny komina. Mahafantara zavatra izahay hoy ireo mpivarotra ary tsy tampina akory ny masonay ka tsy mahalala ny ambadika izao ataon'ny ben'ny tanàna sy ny SMJD izao. Ny fitantanana dia fa hita mazava tsara amin'izao fa tsy mivantana amin'ny komina fa mandalo ao amin'ny SMJD zay vao makanana amin'ny komina zay dia fa be dia be ny vaovao zay ny mpivarotra ao ny sasany milaza hoe 50% makana amin'ny komina vola resantsika eto 40% makana amin'ny SMJD misy 10% manjavona ao anelanelany sasany ray milaza fa 60% makana amin'ny SMJD 40% makana amin'ny komina be dia be ny resaka reninay mpivarotra ino olana mipetraka fa tsy any loatra tena manahirana anay fa ny zavatra ao ambadiky ny privatisation io no manahirana ny mpivarotra eto Tananarivo zao. Tsotra ihany nenay tsy manaiky zahay tompoko ny fitsanganany SMJD hitantana ny tsena eto Tananarivo aloha azava tsara zay resaka izay ary tsara ampahafantarana tsika rehetra mpanara-baovao eto fa ny mpivarotra tompoko tsy kokombra tsy hoe tsy malala zavatra fa mahay zahay ny zava-misy ny amin'ny tany sy ny firenena amin'izao efa hitatsika fa mikorontana ny fiarahamonina fa ny magaga ity fitantanana eto Antananarivo ity dia izao ny madinika indray no korontanina amin'izao. Efa tafiakatra 30 isa moa ireo tsena eto Antananarivo renivohitra manohitra ity fanomezan'ny komina ny fitantanana ny tsena ho an'ny SMJD ity raha ny fanazavany hatrany. Notsoina izy ireo ihany koa ny famonoana afo sy ny filazany ny komina Antananarivo renivohitra fa misy amin'ireo mpivarotra sasany no mankasitraka io privatisation io. Ary raha nahita nareo tamin'ny herinandro nisy cinéma nandeha nisy kisarisary nandeha nampiteny dessin animé teto Antananarivo gaga izay le mpivarotra tena matianina eto Antananarivo voanalohany dia zay manambara amintsika rehetrarehetra fa tsy mpivarotra reny olo reny fa sary ny montena namboarina manaraka dia ity raha tena mpivarotra olo reny zay miangavy mangataka hanentana ny olona misity amin'ny tsena 30 manaraka izao tolona zay ataon'ny mpivarotra eto Antananarivo zao afaka mba mijoro ve izy reny olo reny. Araka izany takindreto mpivarotra ireto ny hanafoanana iray manontolo ny fifanarahana nataon'ny SMJD sy ny komina Antananarivo renivohitra mikasika izay fitantanana ny tsena izay mety rehetra ho fifanarahana nataon'ny komina urbaine Antananarivo renivohitra sy ny SMJD mangataka ny hanafoanana an'izay tompoko zay zava-dehibe takiny mivarotra fa tsy mety aminay mpivarotra satria sahirana mivarotra ary fotom-pivelomana ifa tsy angitrangitra noho izany
irahana ihany le mivadika kely hoe etsa indray avadika an'izao no manao an'le asa lasa hoe commune urbaine misy ordre de mission avy any amin'ny DRF tokoa ireo mpiasan'ny commune indray manao an'le izy ny eo ambadika izay nefany le contrôleur zany sy le agent de poursuite ireo mpiasan'ny commune ihany tokoa ny maniraka an'ireo nefany ny SMGD ihany ary tanjony zareo ny tantana ny tsena ny SMGD ny tsena Antananarivo Renivohitra. Fa mbola tsy nandray ny karamany kosa ireo mpiasa eny anivon'ny fandanjana fiara vaventina ny station de pesage hatramin'izao. Efa enim-bolana izay izany hoe tsy mbola nandray ny karamany izy ireo tamin'ity taona ity. Efa maro ny dingana nataon'ny mpiasa saingy tsy nisy valiny izany hatramin'ny androany. Ny janona tsy niasa moa ny mpiasa amin'ireo station de pesage misy avalo eto Madagasikara. Jessica Miray sy Tahirinena. Efa hatramin'ny fiandohany ity taona ity no tsy nandray karama intsony ny mpiasa eny anivon'ny mpandanja fiara vaventy. Izany hoe hiditra 7 volana amin'ity volana Jolay ity raha mbola tsy mivoaka. Efa hatramin'ny volana meteo izy ireo nanao fitokonana ny taky izay karama izay, saingy tsy mbola novan'ny fanjakana izany aloha hatramin'izao. Efa nisy ihany koa ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany, saingy verimaina ihany izany. Efa tsy misy miasa intsony moa ny mpiasa amin'ny toeram-pandanjana fiara vaventy miisa valo manerana ny nosy. Hiditra em-bolana efa niditra em-bolana moa zany zao fitakinay dia hatramin'izao zay mbola tsy mahazo ny karamanay, mbola tsy aty aminay zany ny karamanay. Dia misy venefa ny fangatana fiainana sy ny fangatana le karama efa nanaraka ny ambaratonga ny sora mbola tsy nisy fanina hatramin'izao. Efa nisy ihany ny fanatonana lehibe fa tsy mahafapo anay le zavatra dia izay ny antony mbola hitakinay ny volanay ny karamanay hatramin'izao. Zany fanazavana zareo hoe ohatrany ahoana ilay tsy nahafapo anareo? Tsy nahafapo satria ny eo ihany ny tenenindry zareo dia mazava ho azy moa zany efa 4 volana zay fitakina zay hoe efa ho tonga mandrakizao tsika miteny efa mbola tsy mahazo ny volanay zay hatramin'izao. Station de pesage rehetrarehetra zany dia tsy miasa eto Madagasikara satria na ny karama na ny frais andehanany ankizy any ampiasana raha tsy misy tsony. Maro be da be zany ny mpiasa efa tsy mitrongo voahomana ny tena mariny araka le nitenenina namanay hoe 400 mihaja ihany zany 400 miakanjo moa zany. Aminay aloha zany le vola misy fa tsy fantatray hoe inona marina ny antony tsy andoavany zareo ny karamanay. Tsara ny mampahafantatra fa ny mpiasa amin'ny station de pesage no manara-maso ny lanjany entana mivezivezy amin'ny lalam-pirenena. Raha nambarany ireto mpiasa ireto hatrany dia manjaka ny gaboraraka amin'izao satria betsaka no mitondra entana mihoatra ny fetra napetraka sy zaka ny lalam-pirenena izay manodidina ny 470 taonina. Mitaraina ihany koa moa ireto mpiasa ireto fa tsy misitraka fiahiana ara-pahasalamana sy fiahiana ara-tsosialy noho ny tsy fandoavana lasakemboka. Tamin'ny herintaona efa tsy nandray karama 7 volana ihany koa mpiasa raha tsy nisy ny fitokonana lava reny. Mbola mafy kosa ny ady atao hamanoloana ny fampiarana ny zon'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Maro ireo mpisehatra mitolona amin'ny fampidirana azy ireny eny anivon'ny fiarahamonina kanefa ilaina ny fametrahana lalàna mifandraika amin'izany. Avitra solon'ebe sy Mathieu Prince. Ao anatin'ny fankalazana trano ny andro iraisam-pirenena ho an'mponina dia mbola maro ny ady izay mila apetraka sy raisina tanana toy ny fametrahana ireo olona manana tsy fitoviana na ny fahasembanana eo anivon'ny fiarahamonina. Manana ny zo iaina toy ny olon-drehetra izy ireny ka isan'ny nanolo tanana amin'izany ady izany ny humanité et inclusion. Eo ny fanohanana anara-kevitra sy ara-teknika ataon'izy ireo fa indrindra ihany koa ny fanohanana ireo fikambanana maro izay miasa ho an'ireo olona sokajiana marefina sembana ireo. Miady sika ho an'ny fampiatiana ny olona sahirana, ny olona manana fahasembanana. Natao hoe fampiatiana mantsy dia ny fahafahan'izy ireo mandray andraikitra feno amin'ny fiainana andavanandro, maneho ny heviny ary koa miaina toy ny olona rehetra. Fanohanana sy ny fampiatiana ny olona manana fahasembanana dia ady anankiray iarahantsika rehetra manao izy io. Voalohany indrindra dia miainga amin'ny fanentanana aloha zany ety anivon'ny fiarahamonina fa toy ny olon-drehetra ary manana zo toy ny olon-drehetra ny olona manana fahasembanana. Ary ny fahasembanana tsy voatery ho hita maso fa misy ihany koa ny fahasembanana izay tsy tazana toy ny fahasembanana ara-tsaina. Fanamby lehibe ho ataon'izy ireo ny amoahana lalàna izay mifandraika amin'ny fifanarahana eran-tany na ny convention internationale nosoniavina ny taona 2012. Entina namafisana ny fampiarana ny fampidirana ireo olona sokajiana ho semba eo anivon'ny fiarahamonina avokoa no anton'izany.
adidy anankiray famoahana ny lalàna izay mifandraika amin'ny convention internationale relative aux droits des personnes handicapées izay nisoniavin'ny firenena malagasy izy io tamin'ny taona 2014. Tsara ny manamarika fa ny lalàna izay mifehy ny tontolon'ny fahasembanana eto Madagasikara dia efa lany daty satria tamin'ny taona 7 na ilay lalàna antsoina hoe 97044 no mbola miatra eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara. Arak'izay ny fiarovana ny olona manana fahasembanana voalohany indrindra zany dia amin'ny alalan'ny famoahan'ny fitondram-panjakana an'izay lalàna mifanandraika amin'ny convention internationale izay. Arak'izany dia maro ireo sehatra iandreketan'izy ireo toy ny fahasalamana, fanabeazana, fampahafantarana ny zon'ny olona sembana sy ny maro hafa. Na efa maro azy ireo fikambanana izay misehatra amin'ny fiarovana ny olona sembana eto amintsika dia mila miainga avy amin'ny tsirairay ny fahatsapana fa tsy hafa izy ireny. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisan'ny pirenena miakatra ambony dia ambony ny hafanana amina firenena maro any Eropa any amin'izao fotoana izao. Toa ny Portugal izao dia alina amina hektara maro no efa maikilan'ny afo noho izay hafanana diso tafahoatra izay. Asinandria Malala sy Andry Rakoto Malala. Amina hektara maro ireo alamay ao Portugal amin'izao fotoana izao. Tafiakatra hatrany amin'ny 40 degré Celsius mahery matsy ny hafanana any an-toerana. Fantatra fa vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro no antony izao raha ny vaovao avy any an-toerana hatrany. Araka nambaran'ny Prime Ministra any an-toerana dia ambony dia ambony ny fepetra ny amin'ny mety mbola iretan'ireo ala hafa indray satria mbola tsisy fidinana izany hafanambe izany. Ny vaovao avy any an-toerana hatrany no nahalalana fa tsy maraka intsony ireo mpamonjy voina any an-toerana satria manano sarotra ny famonoana ny afo vokatry ny fitsokon-drivotra mafy dia mafy. Ao anatin'ny herinandro avy aloha izany dia mbola iaina ao anatin'ny hafanambe ny ao Portugal sy ny firenena maromaro ao Eropa raha ny vinavinany mety ho toetry ny andro any an-toerana ny jerena. Mibaribary ny lainga amarivo tototra ataon'ny fanjakana amin'ny vahoaka malagasy ny mponina avy any amin'ny Nisy distrika ny Marolambiny. Nambarany tamin'izany fa vokilainga izy ireo nandritra ny fitsidihan'ny filoham-pirenena tany an-toerana. Zirmaino Menjanary sy Manofo Randria Malala. No fitainy Andry Rajoelina izahay, io no nambarany ity mponina avy any amin'ny distrika ny Marolambo ity. Ny 4 ny volana febroary matsy no tonga tany an-toerana ny Rajoelina ary nilaza fa ho amboarina manomboka ny herinandro natongavany tany ny lalana mirefy 300 kilometatra izay mampitohy ity distrika ity sy ny distrika ny Mahanoro. Nahasany laza mihitsy aza i Rajoelina tamin'izany fa efa tao Mahanoro ireo fitaovana anatanterahana ny asa. 4 volana aty aoriana tsy misy afa-tsy ity fiarabe ity ihany sisa no any mahasamamaky ny lalana miazo ny distrika ny Marolambo. Raha ny fanazavana tena mahay mandainga amin'ny vahoaka ity fitondrana ity, hoy ny nambarany. Ela ny aignana fa mbola sy nahita foham-pirenena ohatra ny korana ambony tafitrano zay satria nampanantenana hoe efa Mahanoro ny an'izay 20 kilometra ny alan'ny Mahanoro tao Menagisy dia mody nakarina tao ambony baka ny 4x4 V8 fa ny an'izay re tompoko dia mbola sy tonga tany Mahanoro hoe agnamboatra lalana ary zay tena magagane hoe filoham-pirenena vatantegna ny tonga ta Marolambo nagnambara an'io fa hoe efa Mahanoro ny an'izay mbola tsisy an'izany hatramin'izao. Ary teknisianina ny tegna konkorana satria tamin'ny taona 2000 zay nanisana namboatra ny lalana Mahanoro Marolambo igny tsy marina zany baka sy mazaka an'izay zany. Camion reka ihany zao mitafiditra Marolambo ary mandeha tapa-bolana zay vao tonga agny. Sarandalana ny olona reka avy Mahanoro mandeha Marolambo 7 alina ariary amin'ny lalana 310 km. Ny frena PPN 790 isan-kilao. Ny 13 Novambra 2024 no tonga tao Mahanoro ny ministry ny asa vaventy ary laza sy nampahafantatra fa efa atao io asa io manomboka ny volana Desambra taona 2024 iny. Nandritra ny fiaonany teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka nefa dia nilaza ilay ministra fa efa tao Mahanoro ireo fitaovana ireo. Valiny teny izay no lavy ny solombavam-bahoaka tao Mahanoro ary nilazany fa tsy marina io filazany ny ministry ny asa vaventy io ary tsy nisy fitaovana izany tonga tao Mahanoro. Nanapa-kevitra moa ny mponina ao Marolambo fa ho atao asa pokon'olona ny fanamboarana ity lalana ity. Fitondrana mpamita-bahoaka no misy eto ho hiatrany ireo mponina any an-toerana.
Kobakambava ny fampanantenana momba ny fitsinjaram-pahefana ho ireo ben'ny tanàna izay nitondra ny fanionkeviny momba izany androany. Firiasiny ny ben'ny tanàna ankehitriny raha toka efa nipetraka kosa izany tamin'ny fotoana izay nitondrany ny filoha Marc Ravalomanana ny firenena. Zirmainy Menjanary sy Manofo Randria Malalatrany. Ho tapitra ihany ity ny fehim-piasana ilay fitondrana any Rajoelina, saingy nofinofy ilay fitsinjaram-pahefana tena izy na ilay atao hoe décentralisation effective. Ilay filoham-pirenena avokoa no manao ny asa rehetra eo anivon'ny fitantanandraram-panjakana, fa zary saribakoly sy tsangan'olona avokoa ny ambiny amin'ny ambaratonga-pahefana rehetra. Raha ho an'ny eny anivon'ny commune dia very asiny ny ben'ny tanàna ary atao foto-kevitra politika ny fanenjena ny ben'ny tanàna rehefa tsy mitovy fijery amin'ny fitondrana. Lasa ny fanjakana no mipaiko ny fomba hitantanana ny commune. Tamin'ny andro filoha Ravalomanana dia nametraka toerana ambony ny commune izy. Ary ihany koa nisy kokoa ny atao hoe décentralisation tamin'ny androny, ary afaka ny serasera akalalahana tanteraka tamin'ny androny. Izy mivatana mihitsy no anisan'ny mampanao fiofanana dia miantoka mpampianatra teny Yavoloha, ary zay nahazo anjara tamin'izany hoe formation ny NLIM, resaka leadership et marketing. Tamin'ny fitondrana zany dia nampahafantarana ny lalàna misy ny tantanana ny atao hoe commune. Tamin'ireny moa ny zarana ny atao hoe guide du maire na hoe métier du maire. Tena fantatra mazava zany hoe izao ny andraikitry ny maire dia izao ny azo ny atao, izao ny tsy azo ny atao. Fa amin'izao lasa manara-davahana fotsiny hoe teo ny atao tia ny tsy atao. Dia ny maire zany zay taloha aloha nahazo tombony satria nisy formation, tena nisy formation fa ny maire taty aoriana, indrindrindra maire lany tamin'ny taona 2014. Tsy ny vahoaka malagasy ihany no mila tonga saina amin'izao zava-misy izao, fa hatramin'ireo nametrahany vahoaka fitokisana ihany koa ka mahatsapa fa lasa mivoana amin'ny asam-bahoaka sy ny tombotsom-bahoaka ny asa izay tanterahiny ho hiatrany ny nambarany ity ben'ny tanàna ity. Fa mitaky ny anatanterahiny Jirama ny asa izay efa nifanarana tamin'ny commune nampita tafika amin'izao fotoana izao. Misy ireo toerana izay efa nakany orinasa Jirama vola atao amin'ny commune, saingy tsy nataon'ity orinasa ity akory sy ireo asa ireo entitra ny ben'ny tanàna mitaky ny anatanterahina izany androany. Zirmainy Menjanary sy Manofo Randria Malalatrany. Ny vahoaka hatrany no mizaka ny vokatry ny tsy fahaiza mitantany fitondrana ankehitriny. Commune maromaro izao no fantatra fa efa navoalovola any amin'ny orinasa Jirama mba ametrahana jiro anazavan'ny tanàna sy ny mponina ao aminy. Saingy telo taona ty aoriana tsy mbola vita ihany io asa io izay nifanarahana. Isan'ny lasibatra amin'izany ny commune nampita tafika izay nilaza mazava sy nanao antsoavo ho an'ity orinasa ity mba anatanterahana io asa izay efa nifanarahana sy efa nakany Jirama vola tamin'izy ireo io. Ny fokotany Ambodijojo commune nampita tafika Tsimondrano dia efa nandoa vola piditra jiro 1 milliard de francs na 190 millions d'ariary mahery. Telo taona zay nandoavana an'ilay vola, mbola tsisy jiro tafiditra na poto ray ary. Dia fokotany Falerivo vohitra Mbomirary nandoavan'ny commune 120 millions d'ariary efa voaloha ray manontolo, mbola tsisy poto na jiro ihany koa ary. Ny EPP anaky 5 efa naloa avokoa ny volan'ny Jirama, mbola tsy misy tafiditra na ny ray ary. Ny commune nampita tafika no namaky batsilana ny toe-zavatra tahaka izany androany, fa mety maro ny commune no lasibatra ny fomba fiasa tahaka izany teto amintsika ataon'ity orinasam-panjakana ity. Raha tsaroana mantsy dia efa nisy ihany koa ny fiakarana faktura avo 2 na 3 mihitsy teto amintsika ny taona 24 sy ny taona 124 iny ho an'ny mpanjifa. Ary izao manomboka mivoaka izao ihany koa ny eny anivon'ny bureau-mpanjakana izay miasa ho an'ny vahoaka eny ifotony. Fa mbola niompana tamin'ny resaka fampiakarana ny vitsolika sy ny akon'izany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy hatrany ny teo anivon'ny fandarana miara-manonja androany mialy rarinombana sy tokiramarolahy no mamitana amintsika ny fandarana tamin'ity androany ity. Bora vitsy taorian'ny fiakaran'ny vitsolika omaly dia efa nampiatra ny fampiakarana sy sarandalana avy hatrany ny akamaroan'ireo zotra nasionaly sy regionaly. Omaly ariva kosa no nanapa-kevitra ny hampiakatra ny sarandalana ho eny 100 ariary izay nampiakana nanomboka androany ireo taksi be eto Andrenivohitra.
Tsy misy izay tsy mikaikaiky manoloana ny zava-misy na ireo mpamily sy resevera izay manenjika versement na ireo mpanjifa izay hiarana izay fampiakarana ny sarandalana vokatry ny fiakarany vidin-tsolika izay. Ho an'ireo taxi be izao dia tafakatra hatrany amin'ny 2,00 sy 4,00 sy iray hetsy ariary androany ny sarany gazoaly ampiasain'izy ireo isan'andro raha manenjika tour-dimy raha toa ka mbola manodidina ny 5,4 ariary izany teo aloha. Misy indray ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena amin'ny fanampinan'ny fikambanan'ny mpitatitra eto an-drenivohitra ary ao anatin'izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe vola viaza indray no anatanterahana izany satria tsy tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny mikasika io fanampiana io. Fanjakana dia nametraka indray ny aminy hoe hanampy indrindrindra amin'ny fampitaovana andreto kooperativa andrenivohitra reto ICTI zany. Dia izay fampitaovana izay amin'ny alalan'ny fiara sy ireo kojakoja rehetra. Efa ny kompensena ny mpitatitra tamin'ny alalan'ny solika ara-dalàna ve zany? Voaloha amin'ny araraky ny tokony izy ve zany? Manome engagement ny fitondram-panjakana ary le filoham-pirenena mihitsy mitsoraka miadevitra miaraka amin'le mpitatitra satria mahay ambondrona tsy maintsy mamono afo. Dia ahoana indray ny famoronana zany rubrika zany sa ny vola ao anaty ministère fitaterana ihany no anaovana aménagement sy avadibadika mba hahafahana indray mijery an'ity famoronana vola vaovao. Ohatra ny hoe misy promesse présidentielle mandeha foana isan'andro. Dia ahoana indray ny volam-panjakana hodiniana amin'izay satria tsy maintsy volam-panjakana ao anatin'ny caisse de l'État tsy maintsy efa voarindra tao anatin'ny loi de finance dia vola ministère en transport ve zany. Tetsakilany nilaza ny solombavambahoaka Emilia Ramboasalama fa vokisan-dainga sy ilazana abobatrano ny vahoaka malagasy ary anafenana ny zava-misy marina ny mikasika ity raharaha fampiakarana ny vidin-tsolika ity kanefa dia izy ireo ihany no anefa nivokatra ny tsy fisainana sy ny adalàna ary ny tsy fahaiza-mitantana taon'ny mpitondra. Reprebena amin'le hoe 704 sy 5,000 io arary zato fotsiny zany ny vahoaka. Kanefa ny vahoaka raha ohatra ka efa nitezaina tamin'izany ary efa impiry miteny tetony tato amin'ny mpanohitra hoe izao dia efa ataovy miandalana io zavatra mba hiomana amin'ny vahoaka. Fa rehefa lazanao marina izy ka hoe tena tenenina hoe ory vahoaka ry malagasy izao ny fandeha amin'ny fiainantsika itsika dia mitovy amin'ny tany rehetrarehetra ka tsy maintsy andeha miandalana ohatran'izao ty zavatra ty fa entin'le fatahorana an'ilay vahoaka fa afenonao amin'le hoe niady ho anareo izahay kanefa le fedina natao amin'ny vahoaka tsy tena fitiavana an'le vahoaka le fedina fa fitiava tena an'le mpitondra satria so mitrotra an'le vahoaka zany hoe te ho tsara eo mason'le vahoaka ilay mpitondra hoe nanao izay fa tsisy nanao hoe andaingana le vahoaka hoe hitanareo fa tena niady izay fitiavana ty kanefa misy tompony a mbola alohan'le fanjakana mbola lainga indray a subvention mena lay compagnie pétrolière. Ny vahoaka ihany no mameno mipanga ho andreo compagnie pétrolière reo. Vola vaiza ary no andovana an'io? Vola mialana posindreo mpitondra reo ve sa vola mpanjakana atao amin'ny elefer? Iza mamea le vola mpanjakana atao amin'ny elefer? Vahoaka ny vola avy any velany izay ny vahoaka ihany no amerina amin'iny fa tsy ny vola mialana posiny mpitondra amin'izao fotoana izao. Nahagaga ihany koa ny hoe ny filohan'ny repoblika mihitsy no lasa ny azakazaka ny voro niaraka tamin'ny fiombonamben'ny mpitatitra UCTU sy UCTS kanefa dia asan'ny Prime Ministre sy Ministeran'ny Fitaterana izany. Angoatra ny resaka oeraoera izay toetra fa tsy mahagaga amin'ity fitondrana ity fanaovana tsinotsina tsotra izao ny vahoaka malagasy sy ireo mpandraraha isan-tsokajiny eto amin'ny firenena izay verina fa voakasika ao anatin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny fampiakarana ny vidin-tsolika sy ny fiakaran'ny sarandalana ihany koa ny zava-misy. Ohatra ka tena nitsinjo ny vahoaka malagasy ity mpitondra fanjakana ity dia nataony tena lara-pamena izany tombotsoan'le vahoaka malagasy zany. Ny fanajana azy no voalohany indrindra ary ny fanajana dia metomboka amin'ny zavatra hifanarahana dia fanomanana amin'izay zavatra tapaka ihany koa. Raha ohatra ka olona mitondra sy misy asina n'ireo malagasy izay entiny, ireo vahoaka izay entiny. Ny faharoa, samy nafantatra daholo fa nisy ny fiantsonan'ireo olona iakadapa izay ivorivory, ataontsika hoe mivorivory satria raha reny olona izay natsona rehetra tany reny dia tsy asolo tena n'le vahoaka malagasy, tsy asolo tena ny ireo mpandraraha rehetra, tsy asolo tena n'ireo olona na ny société civile rehetra fa
nahitantsika hoe misy olona ny safidiana ary misy olona ny ahilikilika ary nisy ny fanavakavahana atao anatin'izay. Raha tena ny considéré marina, raha tena hoe tena de bonne foi na sincère le filoham-pirenena na mpiantso an'ireny olona reny dia tsy manao ampitaka toy izany. Formalité fotsiny izay fangalana hevitra an'ireo olo sasan'ireo. Fangalana hevitra kitoto, tsy ampy fotoana, tsy ampy ny fotoana ary tsy ampy ny olona consultena. Tsy mahay le filoham-pirenena ny mba mametraka an'izany hoe délégation de pouvoir, tsy mahay midélégué pouvoir, tsy mahay mizara fahefana. Eny fa na dia fahefana efa voatondro fa anjara ndraikitry ny gouvernement azy. Ny fandarana ona marina vetrany noarainao haorian'izao fampalalam-baovao izao haorian'izay ny fandarana Global News infiltré io kosa ny lohateny ny ronan-tsariny amseho fatolotry ny MBS anao amin'ity androany ity ny tena kosa mamy fotoananao amin'ny raha-pitsondray avelo maro topoka.